No tanterahana ny sabotsy lasa teo na androm-bavaka ho an'ny firenena na ny diabe ho an'ny kristia. Teny anoloan'ny elema ampefiloha no natokany izy ireo ho an'ny mpandeha tongotra raha toa ka teny amin'ny maki andoha tapenaka ho an'ireo nitondra fiara, nitondra moto ary nitondra bisikileta. Ary taorian'ny diabe dia nisy ny fiombonam-bavaka teny amin'ny kianja mitafony Mahamasina. Hitansika amin'ny reto sary reto izany sary na natanterahana ny androm-bavaka ho an'ny firenena izany na ny diabe ho an'ny Kristi. Tompoko vavy izy tompoko lahy, betsaka ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity. Famelohany idirantsika amin'izany zava-dehitra izany dia mbola toy ny mahazatra foana abonné ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video. Indrindra aza adinoana foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Hiresaka indray ny mikasika ny tazomoka any Ikongo isika. Raha araka ny vaovao avy any an-toerana moa dia mbola ambony ny tahany ireo mitondra ny tsimokaretina. Ampahafantarina etoana moa fa olona fito amby fitopolo amby zato no vita fitilina na depiste hatramin'ny omaly tamin'ny fokontany telo anatin'ny komina roa, dia ny fokontany Voninkazo ao anatin'ny komina Ikongo, fokontany Mahasoa sy Ambatofotsy centre ao anatin'ny komina Ambatofotsy. 7 amby zato ny positif na hoe mitondra ny tsimokaretina. Izany hoe 3 isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona no tena mitondra izany, izay avy hatrany dia nomena ny fanafody miady amin'izany maimaimpona. Tsy kagitra fa ireo marefa ara-pivelomana no tena mora anderan'ny ilay aretina tazomoka noho ny tsy fampiany hery fiarovana ao aminy raha araka ny filazan'ny mpitsabo. Isan'ny mampiakatra be an'ity aretina ity ihany koa ny mbola fahatahorana hôpitaly sy mpitsabo ka ny fitsabona nentim-paharazana no tena ataon'olona ary arahan'olona. Ary anisan'ny mampiakatra an'ity aretina tazomoka ity ihany koa ny fanarahana ny fombandrazana indrindra amin'ny fahafatesana izay tsy mandevina raha tsy telo na efatrandro. Noho ny farany ihany koa anisan'ny mamparitaka an'ity aretina tazomoka ity raha araka ny filazan'izy ireo dia ny tsy fampiasana lay moustiquaire tsotra na lay misy odimoka izay tokony hatao tanteraka satria afaka miaro ny rehetra. Teo anatrehan'izany ihany koa dia nampiarahana tamin'ny fijerenany tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny ankizy ny fitilina izay natao ka zaza 5 amby zato no noraisina antanana, ny 7 amby 20 tamin'ireo no tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika, 9 amby 30 kosa tratrany tsy fanjarian-tsakafo tsotra izay manome salanisa 3 amby 30 isanjato. Rehefa avy nilaza sy niresaka ny mikasika ny tazomoka any Ikongo iny moa isika dia andeha ary isika hizarakely ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny midi Madagasikara ity. Tsy misy ny fandeferana amin'ireo mivakotra sy mamoaka ny laza adina baka. Nanamafy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Sahondrarmalala fa tsy hisy fandeferana amin'izay mamoaka, mivakotra na mividy fanontaniana amin'ny fanadinana baccalauréat, indrindra taorian'ny fiparitahan'ny fanontaniana fizika simia tamin'ny BPC tany Ambatondrazaka. Na dia efa misy ezaka iarahan'ny rehetra aza dia mbola mitohy ny vakotra sy fividianana fanontaniana amin'ny tambanjotra sosialy ka nanentana ny rehetra izy ho mailo sy ho hentitra. Efa misy olona voasambotra noho ny ahiahina tamin'io raharaha io. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny midi Madagasikara koa dia zaraiko aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Rehefa avy niresaka sy nilaza ny mikasika an'iny fanadinam-panjakana iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika an'ity tranga hafa kely ity. Izy ity moa dia tranga niseho tany ivelany, namono tena ilay ministra Rosianina Vonesorina. Hitafaty tao anatin'ny fiarany ary nisy ratra tamin'ny bala ilay ministry ny fitaterana Rosianina, tsy iza moa izany fa tompoko lahy Roman. Ora vitsy fotsiny taoriana nesorana azy tao anatin'ny gouvernemanta no nahitana an'ity fatiny ity tao anatin'ny fiarany. Raha araka ny loharanom-baovao izay niparitaka tao anatin'ny tambanjotra sosialy moa dia nilazany manampahefana fa namono tena ity ministra ity. Heritaona mahery kely fotsiny no nitazonany ity andraikitra ity dia izao nesorina izao tompoko lahy Roman. Anisan'ny zavatra malaza sy mahoraka any ivelany moa ity tranga izay mampalahelo ity ny hoe namono tena ilay ministra Vonesorina ary hita faty tao anatin'ny fiarany.
koa satria nilaza sy niresaka ny mikasika aniny ministra namony tena iny mo isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny zavamisy iny amin'iny lalam-pirenena fahadimy Andrantsara iny. Raha araka ny vaovao izay nivoaka mo dia efa misokatra azo ifamezivezena ny pont RN5 Andrantsara. Efa vita Soamantsara ka misokatra azo ifamezivezena indray manomboka halina ny tetezana eo Andrantsara izay mampitohy any Full Point sy Fenorivo Est izay vita tao anatin'ny fepitona 12 ora nambara. Nanolonany ity tetezana izay simba ity mo dia niasa andro amanalina ary niaraka tamin'ny ireo mpiasa tao antoerana ny ministry ny asa vaventy tsy iza mo izany fa Andriamatoa Rafidson Richard Theodoro. Izao zavatra izao no tontosa dia noho ny toromarika mazava amin'ny filoham-pirenena ny hiomanana amin'ny loza tampoka toy izao. Izany indrindra no antony nanafarana sy nametrahana ny stock de prépositionnement point modulaire isaky ny reny voparitra. Manoloana ity asa vita ity mo dia nisy ny fanentanana sy fampahafantarana samia manaja ny fotodrafitrasa iombonana satria 420 taona no lanja mavesatra ambony zaka ny lalam-pirenena eto amintsika. Nilaza ny mikasika aniny fotodrafitrasa teny amin'ny lalam-pirenena fahadimy iny mo isika dia ndeha arisika hilaza kely ny mikasika an'ity mpanao gazety anankiray ity. Raha araka ny vaovao izay miparitaka mo dia migadra iray taona sy lamandray tapitrisa i Andriamatoa Fernancelo ilay mpanao gazety nalaza. Araka izay efa nolazaiko teo mo dia voaheloka higadra herintaona Andranomaizina sazy mihatra miaraka amin'ny fandoavana lamande ray tapitrisa ariary ny mpanao gazety Fernancelo araka ny didina avoaka ny fitsarana ny androany taorian'ny fitoriana miisa 4 izay nanenjehana azy. Anisan'ny tsara ho fantatry ny rehetra mo dia iray amin'ny ireo fitoriana no natonga ity sazy ity. Nilaza ihany koa ny mpisolo vavany fa hampiakatra fitsarana ambony ny raharaha. Izany mo ny vaovao malaza zany androandroany ny hoe migadra ray taona sy lamande ray tapitrisa i Fernancelo ilay mpanao gazety malaza ary tena nalaza tam'izany andro zany. Somary efa betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay efa voalazantsika tato anatin'ity video ity toy ny fotodrafitrasa RN5 izay tetezana nasiam-panamboarana. Tato ihany koa isika nilaza ny mpanao gazety Fernancelo izay migadra iray taona Andranomaizina ary sazy mihatra. Nilaza ihany koa isika ny mikasika ny ministra izay namony tena rehefa noesorina teo amin'ny toerany ministra anivelany mo io noresantsika io izay efa voalaza tato ihany koa. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony hajanona tsika hatreko ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy tsy mijanona tsenky hiato zay fa tsy halavenay resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.